tsy manana-dalàna ny fanapahan-kevitra niraisy ny solom-bavam-bahoaka maro anisa omaly mametra fa solom-bavam-bahoaka roa isaky ny vondrana parlementera miampy ny filohan'ny vondrana parlementera ihany no afaka naneho hevitra mialohan'ny nandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ho lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena sy teny Randrena Soloniaiko. Isan'ireo didiny lalàna tsy maintsy hanaovana ady hevitra mantso izy ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana sy ny fandaniana sy fandinihana lalam-pandrenana ary ireo lalàna atolotra ny filohampirenena. Tsy nanaikatra amin'ny farany fanapahan-kevitry ny maro anisy sady tsy nanisy ady hevitra mialohan'ny fandaniana ny teti-bolo io moa ity lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena ity ka niteraka fiakaram-peo teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Totsirabe faritra sy Andry Rabesaotra kosa no mitatra izay. Aleo ireo filohan'ny vondrana parlementera efatra ihany no mandray fitenenana alohan'ny hanaovana ny sangatahana fandaniana ny volavolana teti-bolam-panjakana 2023 ho ny solom-bavam-bahoaka tsy miankina manohana ny fitondrana Nicolas Randrena Solo taorian'ny tatra nataony solom-bavam-bahoaka mpitondra teny voamera ny teti-bola ny anteny miram-pirenena omaly. Tao daholo ny atete tato amin'ny groupe parlementaire tagnatin'ity assemblée ity. Dikan'izany président fa maro be le ady hevitra tao roa andro ianao ny aty ka mangataka zaho za aminay manokana dia hoe aleo président groupe hoe miteny izy efatra avao dia aveo atao sangatana fa ady hevitra bela be ity. Nangataka ny tokony hanomezana fitenenana ny solom-bavam-bahoaka rehetra tonga mivory mba hitondra faneho-kevitra mikasika io teti-bolam-panjakana io kosa ny lehibe ny mpanohitra ao amin'ny anteny miram-pirenena sy teny Randrena Soloniaiko. Isika tsy afaka hanova ny fitsipy-dalao ato amin'ity anteny miram-pirenena ity araka izay itiavantsika azy. Isika dia mpanao lalàna. Mampanao lalàna atsika tokony modely isika. Aim-pirenena ity tsy azo atao izany hoe hanampim-bava ireo solom-bava-bahoaka ny Madagasikara ka tsika tsy hanao voty zavatra tsy mifanaraka amin'ny fepetra anatiny ato. Izahay tompoko dia manana fantaniana be dehibe apetraka momba an'ity raha ty ka aleo président avelao avao zay ametraka fantaniana fa tsisy an'izany sangatana. Teo dia nilaza ny solom-bavam-bahoaka Nicolas Randrena Solo fa tokony atao sangatanana ny andraisana ny fanapahan-kevitra. Ty président sy resaka dialogue ianao tokony andraikitra misy ho zay hevitra amizay ho hevitra miboaka teo zay président dia atao sangatana izy hanaraka teny Nicolas dia hanaraka teny président zay. Taoriana io dia nilaza ny filohan'ny anteny miram-pirenena Tokely Justin fa tsy maintsy elanelam-panano atao ka isy ny solotena isaky ny vonondra parlementaire indray fitenenana. Misy moa ny hevitra anankiray izay nirosy teo hoe aleo ny président de groupe ny tonga dia mandray fitenenana. Dia misy ny miteny hoe dao fa vela malalaka ny rehetrarehetra ka zao mitondrantsika azy. Izany hoe eo anelanelan'izay zavatra anankiroa na hivitra anankiroa izay navoakanareo zay dia zao ny atao asiana solotena vitsivitsy isaka ny groupe parlementaire no mandray fitenenana mba hialana amin'ilay hoe ny président groupe ihany no mandray fitenenana na hoe misy fanampenam-bava mba hialantsika amin'izay zany ho asiantsika solotena efatra na dimy isaka ny groupe no mandray fitenenana. Tezitra mafy nefa ny filohan'ny mpanohitra ny laza fa tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Katsika efa misy fomba fiasa tsika zay lalantsakatana no atao. Mena satroka aloha ny solom-bavam-bahoaka vafito ao amintsika. Tsy manara-dalàna ny famerana ny fahafahan'ny solom-bavam-bahoaka na ny hevitra mialohany nandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ho izy teny Randrena Soloniaiko taorian'ny fivorian'ny anteny miram-pirenena omaly. Isan'ireo didiny lalàna tsy maintsy hanaovana ady hevitra mantso izy ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana. Dia ny règlement intérieur atsika
andininy fa raika amby enimpolo raha ny lalàna hafa dia mety azo atao resaka restreint fa zavatra anakiefatra ambarako eto zavatra anakiefatra dia tsy azo ferana voalohany dia ny fandinihana ny lalam-pandorena faharoa raha misy lalàna laninay aty ka averin'ny filoham-pirenena dia tsy azo atao restreint zay fahatelo dia ny teti-bolam-panjakana donc zany nanitsakitsaka ny règlement intérieur ny ny solombavam-bahoaka rehetra dia tsy ara-dalàna zany satria zany règlement intérieur zany règlement intérieur dia lalàna noferana ho solombavam-bahoaka roa isaky ny vondrona parlementaire miampy ny filohan'ny vondrona parlementaire ihany moa no afaka mandray fitenenana omaly